Je voudrais que chacun dépose sur papier ce que l'acquisition de cette église, de ce bâtiment, lui a apporté individuellement, en quelques mots. Ça peut être par exemple de la sécurité, se dire que ça m'a apporté de la sécurité parce qu'on ne change pas de lieu à chaque dimanche, se sentir aussi moins seul parce que les agapés sont organisés après les grandes occasions. Vous avez encore un peu de temps pour réfléchir pour ça. Et enfin, parce qu'on veut continuer de rêver et d'oser encore plus, on vous laisse avec Pasteur Jeannot ce verset de 1 Corinthiens 2, verset 9. « Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » À partir des pièces jaunes, Dieu nous a donné ce bâtiment. Alors imaginons à combien plus forte raison, à partir de ce beau et bon bâtiment, Dieu pourrait encore nous donner de vivre et d'accomplir des merveilles. Ce lieu n'est pas seulement un aboutissement, mais aussi un point de départ pour ce que Dieu veut encore faire grandir parmi nous. On veut vous mettre à contribution pour continuer à écrire notre histoire, parce qu'elle ne peut pas s'écrire sans vous. Réfléchissez à des projets, à des idées que vous voulez voir prendre vie dans l'Église. Là aussi, une boîte à idées sera là pour accueillir vos papiers. Je résume, le 14 juin prochain, réunissez toutes vos pièces et billets pour la collecte. Réfléchissez à ce que concrètement l'acquisition de ce lieu a changé pour vous. Et enfin, rêvez encore et osez en écrivant vos projets. Gardez en tête qu'en donnant 10 centimes, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, eh bien ce n'est pas juste de l'argent que j'ai mis pour un bâtiment, mais bien en faisant ce geste, j'ai contribué à quelque chose pour quelqu'un. Parce que chaque geste, chaque petit geste peut faire une grande différence. On se retrouve le 14 juin prochain. À Dieu seul soit la gloire. Miara-mantsika rehetra tompoko vaovao mahafaly no zaraina amintsika satria nahoana fahafito amby telopolo taona isan-keritaona ny fifoazana dia atao toy ny mahazatra fa afaka ely amin'ity mindray mandeha ity na mitovy ary ny toerana satria iantsoana antsika mianakavy ny teny voaboasina sy iainana mandritra ny lasy dia ny hoe indro zao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be tonga eto amintsika ny tompo ry havana te hanome fiainana feno fiadanana fahasambarana arak'izay efa naniriny ho toetra ny zanany toy izay namorona antsika ihany koa manentana antsika ary mila ny tompo isika zay ny resaka voalaza maly ty atao amin'ny cancer na inona toetra antsika amin'izao fotoana izao iainantsika na ao anatin'ny fahoriana isika na ao anatin'ny fifaliana isika na ao anatin'ny fahasambarana arak'izay eritreretantsika azy isika dia izao hoe misy tsy ampy ao tenin'Andriamanitra milazan'izany ry havana tsy amin'ny maha-olombelona ny tenenana fa ny tompony teny hoe indro ao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be deaibe ao anatin'izany ary havana dia misarika antsika kely inona marina moa ny isan-keritaona ny fifoazana tsara ihany mako ny fampizarana amintsika fa ao anatin'ny herinandro miombona ny kristianina ao amin'ny tompo eto amin'ny FPMA amin'ny toerana anankiray mandritry ny herinandro inona no atao ao mivavaka mianatra ny tenin'Andriamanitra ary miasa sy fampahirezana izay anomanana sy anamboarana antsika mianakavy azo an'izay fahafenony tian'Andriamanitra iainantsika izany dia manasa antsika ry havana voalazan'ny mpitandrina teo Matio 7:20 ny anjara toriteny androany mahagaga ny fiasan'ny fanahy masina fa ao anatin'ny teny fanorenana fahatelo amin'ny asa sy fampahirezana iny Matio 7:20 iny anao mpianatra ny firenena rehetra anao batisa azy ary ampianatra azy ataontsika ahoana moa ry havana izay miaina ny vina
andeha kaiza raha tsy itsika no voaofana sy voaomana tsara am'izany asa masina izany mba azahoantsika mitarika ny hafa mba ny fahazavantsika amin'ny alalan'i Jesosy ny ahatonga ny olona hitany lalana ao izay hitondrantsika azy eo amin'Andriamanitra. Ka izany no anasana antsika na manahoana isika misy olana ny fiainantsika ao, misy marary, misy manan-javatra izay atao hoe manavesatra, dia izao no lazaina amintsika manome toky atsika ny tompo, tongava ianao ry havana, tena samy tena aminao amin'izany, androany izahay, tongava ianao fa nao zava-magaga eo amin'ny fiainanao ny tompo. Satria nahoana? Nisy ny teny hoe mamaly vavaka foana ve Andriamanitra? Fa zay tompo dia samy joro fa mamaly vavaka foana io Andriamanitra io. Satria nahoana? Makanesa ty amiko ianao rehetra izay miasa faritra sy mavesatra entana, izao no anome anareo fitsarana. Tsy olombelona ny teny anjany ry havana, ary mandinitritsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny asa ao anatin'ny teny fanorenana dia ny hoe mamoaka dia amin'ny ary nanasitrana ny aretina rehetra. Misy miteny hoe any dokotera izao ka tsy anjaran'i Jesosy miditra amin'izany, fa ahoana ozy izy ny teny soratra masina? Mahay ny zavatra rehetra izy. Raisina amin'ny finoana izany ravy, mahay ny zavatra rehetra izy. Jesosy Kristy tompo, rehefa tonga sorona ilay Andriamanitra namorona antsika, misy olona hafa ve tompoko mahay manavao antsika na mamelona antsika akoatra n'ilay fanary antsika? Fa fitaovana daholo ny ambiny rehetra na ny dokotera na ny olona rehetra isika izao izay miantso ny olona dia fitaovana tian'Andriamanitra hiara-iasana ao anatin'izany. Koa izay nataoko hoe aza misalasala, fa ahoana ozy izy ny tompo? Rainay eo izay ny an-danitra. Raha io le raintsika ny an-danitra io no angatarantsika, za dia miteny amintsika ry havana fa mahazo valim-bavaka isika. Mety tsy araka ny eritreretintsika, misy mankanonteny ka izao nankotako tamin'ny tompo fa mbola tsy sitrana na mbola tsy zao a, dikan'izay dia hoe valim-bavaka hafa amin'ny mahazanak'Andriamanitra no tiany Jesosy Kristy tompo hiainantsika. Tao miary ny olona rehetra ry havako, aza misalasala ianao, fa tsy mbola misy atao hoe lasy mora indrindra eto amin'ny FPMA, afa-tsy ny lasy ny fifoazana 27 € par jour. Mangataka ry raha misy manana amintsika fanirina anatona ny branche fifoazana, mety hiteny hoe iza moa zany, fa za zay mijoro eto anoloanareo mba tsy asaro-javatra, aza misalasala tompoko raha misy fanangatam-panazavana na teresaka mangina, aza misalasala tompoko, fa zany mba fanirina ho anay rehetra, zany mba fifalinay raha misy olona anankiray manantona ny tompo, na dia raha ihany zany miova fo na anaiko amboarin'ny tompo mba azahoany miasa maneho ilay fahazavana lehibe ho fantatry ny olona fa Andriamanitra tsy mizahatavan'olona. Dia fampahirezanareo tsika ty teny ray ity tompo fa ampieritrretana eritrereto tsara manomboka androany. Tsika manana fiombonam-bavaka tsanta izay tsika no miay azy, fa ny zavatra nanaitra ary havako ary nampisaotra ny tompo dia izao any amin'izany fiombonam-bavaka mbola tsy fiangonana akory any lagany ao olona enina no misoratra anarana amin'izao fotoana zao, olona enina ao anatin'ny fiombonam-bavaka mandany billet d'avion amonjy an'izany fotoana iraisana ao anatin'ny FPM izany, mba fantatrao ve zany? Zay na anentanana atsika ry havana, anentanana atsika fa fahasoavana fiadanana, zany ny tian'Andriamanitra hiaina ny zanany. Dia aza misalasala tompoko dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Zao dia ankatahana ny mpandray anjara hanao ny vavaka trano. Sotranao zay Jesosy eo noho ny fitahinao anay mbola afaka manome voninahitra anao, misotranao eto amin'ity toerana izay nomenao anay ity. Sotra Jesosy satria ianao tokoa no nanome an'izany, ary ianao ny asa tamin'ny fonay tsy rairay avy
eny mikasika amin'ny fonay na fahanay na nome na arabola zany na ara-pitaovana zany jesosy na araky ny ainay rehetrarehetra jesosy zay afaka nomenay na ny asa tananay ary tompo dia natolotra eo anao mba ho voninahitry ny anaranao. Misaotra anao jesosy eo noho ity trano izay omenao anay ity satria hitanay ary tsapanay tokoa jesosy ny fahasoavanao ny fitiavanao anay jesosy eo nanomezanao izany anay. Petrakay aminao zany jesosy ary hitanao ny hoavy hitanao ny zavatra rehetrarehetra jesosy izay mbola ho efana amin'izany fahazahoana tanteraka izao trano zao. Hitanao ny pre izay mbola ho atao ny pre rehetrarehetra izay afanatao jesosy dia mahatoky anao zay fa ianao jesosy no hanome an'izany satria tompo tsy mba manome zavatra tapany ianao fa manome zavatra tanteraka ianao dia mahatoky anao zahay. Misaotra anao koa jesosy eo noreo raitapo aminay ireo tsirairay avy taminay jesosy izay nandray anjara tompo tamin'ny fanamboarana zao trano zao. Misaotra satria ianao no niahany izy ireo ianao no nitahany izy ireo jesosy tsy nisy ny accident tsy nisy ny problema rehetrarehetra ianao mahita an'izy ireny tsirairay avy amin'ny toerana misy an'izy ireny tsirairay avy jesosy dia mahatoky anao zay jesosy fa ianao no hitahan'ireny olona tsirairay avy reny anampy an'izy ireny amaly vavaka an'izy ireny jesosy ianao tsy mahita tsy ho ataonao tsy foana kory jesosy ny aina jesosy ny akelezanaina izay nataon'izy ireo ny hery rehetrarehetra izay nomeny izy ireo tompo nanavaozana izao toerana izao dia mbola misaotra anao zay jesosy satria ianao tokoa no hitantana ary hanampy anay amin'ny zavatra rehetrarehetra jesosy izay mbola ho avy sy ho atao dia ho anao rery ny voninahitra ny idera ny aja misaotra jesosy eo amen. tonga eo fotoana anaovana ny rakitra dia atao ny ravolahitra. Jesus.
mipetraka sika zao dia tonga eo fotoana samihafa fankalazana ny fetin'ireny dia manomboka amin'ny sampana sekolelaty avy eo ny SLK dia aorinan'izany ny SVT. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, alors nous ne sommes pas beaucoup de moniteurs masculins. Donc c'est la raison pour laquelle on m'a désigné pour pouvoir commencer ce temps de célébration de la fête des mères. Alors au nom de toute l'équipe du Sékoulia Lahat, on tient vraiment à souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. On a quelques petites surprises pour vous qui vont arriver dans un instant. Il y en a un premier que tu peux lancer. Et en attendant, donc vous avez un diaporama qui va défiler. Et en attendant, je vous propose quelques portraits de femmes de la Bible, qui peuvent être des modèles dans chacune de vos vies. Je vous souhaite d'être comme Sarah. Sarah, la chef de famille, la matriarche, celle qui a été choisie pour être la mère d'une nation, qui, bien que vulnérable, bien que stérile, elle a porté une promesse, celle de multiplier la descendance du Seigneur. Soyez aussi comme Déborah, celle qui a été la seule juge femme d'Israël, celle qui a fait preuve de courage et d'autorité dans un monde en ce temps encore dominé largement par les hommes. Soyez comme Anne, la maman de Samuel, toujours fervente dans la prière, même dans la peine, et qui a accepté de consacrer son enfant à l'Éternel. Soyez comme Ruth, qui a fait preuve d'une loyauté remarquable et qui, malgré son statut d'étrangère, a choisi de s'intégrer au peuple de Dieu, d'être fidèle au Dieu, au seul vrai Dieu. Soyez également comme Abigail, un exemple de sagesse et d'humilité, qui a accepté de prendre sur elle pour la faute de son mari et qui a demandé pardon devant le roi pour ses fautes. Soyez aussi comme Esther, comme la reine Esther, une femme pieuse, une femme courageuse, qui est prête à tout afin d'intercéder pour les siens. Soyez comme Tabitha, dite Dorcas, celle qui a été un modèle d'accueil et d'hospitalité. Soyez comme Marie, la mère de Jésus, celle qui a porté l'espoir d'un meilleur avenir pour les futures générations et qui est restée fidèle alors que tout semblait inconcevable pour elle. Soyez comme une autre Marie, Marie de Béthanie, toujours attentive aux enseignements du Christ, faisant preuve d'une tendresse extrême et d'un amour indéfectible envers le Christ. Soyez comme Marie de Magdala, première témoin du Christ ressuscité, du Christ vivant qui est et qui demeure avec nous. Et finalement, et plus que tout,
soyez et restez vous-même, car le Seigneur vous a appelé et vous a placé tel que vous êtes, comme instrument, afin que la gloire du Seigneur, sa gloire seule, soit manifestée envers tous les hommes. Et bien sûr, par homme, j'entends aussi bien les hommes au sens masculin du terme que tous les hommes au sens large. Voilà, donc en attendant que le diaporama se termine, je vais déjà appeler les enfants à venir s'installer pour passer au chant. Avec les enfants, je vous invite à la prière. Nous te remercions, ô notre Père, plein de grâce et plein de miséricorde, pour ce jour où nous nous souvenons que tu as donné à chacun d'entre nous une mère. Seigneur, merci infiniment pour ton amour envers toutes les mères, biologiques, spirituelles, toutes les mères de cette Église. Tu les as guidées jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur de leur avoir donné force et santé afin qu'elles puissent accomplir leur mission, prendre soin de leur famille, assumer leurs tâches quotidiennes
et leurs responsabilités, ainsi que le rôle que tu leur confies en te servant ici à l'Église. Seigneur, nous te prions encore de continuer à donner force et santé à chaque mère dans les nombreuses responsabilités qui leur incombent chaque jour. Aide-les à être des modèles pour leur famille, en parole et en acte, et aide-les à continuer de conduire leur famille vers toi. Seigneur, nous nous souvenons des mères malades. Guéris-les, prends soin d'elles. Nous nous souvenons, Seigneur, des mères seules qui doivent lutter pour le bien de leurs enfants, aux mères endeuillées par la perte de l'un de leurs enfants, aux mères aussi qui sont spirituelles et qui portent leurs enfants en pensée et en prière. Seigneur, tu es celui qui apaise les cœurs de chacun et chacune. Tu réconfortes celles qui sont tourmentées. Tu donnes ta paix à celles qui doivent lutter en permanence. À toi la louange, la gloire et la renommée pour les siècles des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors les enfants, vous allez encore rester là, parce qu'il y a encore un troisième cadeau, une troisième surprise pour les mamans. Donc là, je vais demander à toutes les mères qui sont présentes de bien vouloir se lever. Les enfants vont vous distribuer des surprises. C'est bon. Est-ce que tout le monde a été servi en bas, en haut aussi? C'est bon. Et encore une fois, avec toute l'équipe de l'école du dimanche, nous vous souhaitons une fois de plus une bonne fête à toutes les mamans. À Dieu seul soit la gloire.
Lorany Puirina zany androany a izay mirahalahy isolitena ny lehilahy rehetra amin'izao fitanindrery zao zagaga reo somary farifary mampiona eny atelatena eny satria izay mirahalahy reto a efa tsy manana ny tsony dia ny anaovana anay antihiry ty a dia akarezana antsika rehetra zay mbola vidindreny araroty re tompo fa rehefa tonga fotoana dia tonga fotoana menao finaritra tompo.
misaotra indrindra na ho an'ny ro sekolelady nareo fampana lehilahy izay naneo sy nankalaza ihany ny fetin'ireny androany mangataka kely nireo bureau-ny SVK mba hiakatra ty azafady. Dia amin'ny anaran'ny bureau-ny SVK dia miarabantsika reny rehetra zahay amin'izao andro natokana ho an'ny fetin'ireny izao sy fitondrana amam-bavaka ny sampana. Efa vita teo daholo ny fisaorana rehetrarehetra ny fiarabana fa tsy teny betsaka momba an'izany intsony fa misy fanehoana kely atolotray avy amin'ny sampana ho an'ireo reny izay manana ny toerany eto amin'ny manana ny toerana dao tsika rehetrarehetra fa manana ny toerany manokana eto amin'ny fiangonana. Dia angatahana izy ireo mba hitsangana ety azafady tsangana raha matoa nandeha nandrasana felana vadin'ny mpitandrina nandeha nandrasana Jano. Rakotonanahary William vadin'ny pasteur Rakotonanahary Jules. Ramatoa Raveljoana Kajy présidente ny fiangonana. Ramatoa Rabemanatso Fifi vadin'ny vice président ny fiangonana. Ramatoa Rakotoniana Liliane vadin'ny président Filomboninahary. Ramatoa Ramiadina Arso Olga Loholona. Ramatoa Rakoto Maria Loholona. Ramatoa Razafy Mahatratra Yanta président SVK. Ary Ramatoa Randre Maronoro izay présidente ny SVK national mandritra ny taona maro. Dia misy fanomezana kely afa-ty amin'ny sampana zany omena atsika reo. Dia izao no mafatra fohy ho antsika vehivavy izay teny Nitsoana tao amin'ny soratra masina, teny Nitsoana tao amin'ny lobolana. Izay vehivavy manana fahasoavana mahazo voninahitra ary izay manan-kely mahazo harena. Manokatra amin'ny vavany amin'ny paindreny izy ary misy toromarika feno hatsaram-panahy eo amin'ny lelany. Dia ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Eny ry havako sambatra be mihitsy nireny eto amintsika be da be ny zavatra natolotra ary hafa ihany mama olo hira. Mbola misy surprise anankiray izay ho an'ny reny. Mbola mety sa tsy mety tsony mbola atseno tsara le micro mbola mety ampiakarokely le micro fa tsy enykeza zavatra. Misy surprise anankiray zany ho an'ny reny dia rehefa avy eo farana antsika ny fotoana miaraka amin'ny
tsodrano manambahintsika atronymaly iza le vahiny TGC en anglais mba miteny anglizy eto zareo ary faly manolotra cadeau an'ny reny any koa itehaka mafibetsika isaoratsika sy isaoran'andriamanitra amin'izao fotoana izao ary manasazy ireo andiso aty aloha any nao ary toko reny izy reny azajanona mitehaka raha tsy tonga aty aloha miarahaba ny reny rehetra nahatratra ny fetiny reny androany tena fifaliana manokana ao andray tana gospel choir ny tena hoe miara-paly amintsika eto ny FPMA ex Marseille amin'ity androandroany ity raha sitrakareo zay neny eo akaikinao eo zay hitanao eo zay neny eo akaikinao eo fotsiny dia nitodio izy dia neny arabaina neny hoe fifaliana be eo anay no miara-paly amintsika eto androany ary raha ny tena marina tokony efa tsy tetontsony zay fa ohatrany hoe nanesika any amponay ihany koa no hoe efa entotsika andao mba hiarahaba manokana nyreny eto amin'ny FPMA ex Marseille dia tsy manay ohatrany manesika ny fonay ny hoe hanolotra fehezan-kira ho anneny amin'ity androandroany ity fa raha mba mety nareo mba misy fangatahana kely ity ngamba ny fotoana farany fankalazana ny ataoko hoe surprise androsoraka izy surprise tsy hoe surprise efa hitanareo moa le izy zao raha mety andao mba mifanakaiky ilay fianakaviana asaina mitiavana hoe ny zanaka manatony ny akaiky ny reny dia ny dada ny raitapoa mifanakaikeza daholo ianareo azafady zany hoe samy mifanatona amin'ny fianakaviana ny reny rehetra ny indray ny fianakaviana rehetra manatona ny neny ao izay ny fianakaviana rehetra manatona ny neny ao ve ao ve mifanakaiky daholo ny fianakaviana dia zao raha misy reny na ohatra hoe masendra tsy tafaraka amin'ny fianakaviana izy dia mba asao izy hifanatona amintsika zay tafaraka eo oka tsy isy reny mihitsy zany ka mipetraka rery amin'izao fotoana izao mba asao ampitiavana izy ho antsika zay ny akaikiny eny anatona mifanakaiky amintsika raha misy reny sendra mandeha rery eo dia zao anomboantsika azy sika rehetra fianakaviana eo akaikiny neny eo manao câlin be aneny zao dia miteny hoe tianay neny arefary ataovy câlin mihitsy izy ka ataovy câlin mihitsy izy tianay neny hoe
dia zao a ty raha voalohany ty a dia rahantsika rehetra mihira le nitononkira manao hoe rinenitiako fifaliako izay nampianatra namindra indrindra neny eo dia feoverina rinenitiako fifaliako izay nampianatra indrindra tsaroko ianao ny tsy miala ompoko ao ao ara miara-mihitsika rehetra rinenitiako samy mira daholo izay nampianatra tsaroko ianao neny eo rinenitiako fifaliako izay nampianatra
ho antsika rehetra ngamba tsy misy ny olona afaka hiteny hoe neny zany a sarobidy ho antsika sa tsy marina zany sarobidy ho antsika za tena tohina kely ny foko ny latsaka mihitsy ny ranomasoko tamin'izy izy mirahala ny hira teo ny hiran'le hoe zay efa tsy manana neny tsony fa mba apresiana antsika hoe tiavo neny rambola manana tena latsaka ny ranomasina tsy za rery fa latsaka ny ranomasina na hainao an'le témoignage-n'izy ireo lahy teo a dia andao a feno hoe fitiavana be mihitsy ny andro neny andro any rasitraka reo zany a ataovy kalaindrany eny amin'ny tirana karahaty neny a ndraindray a neny koa ndraindray mety malahelo nenitsika io zany na dia miseho mafy be aza satria ny reny rehetra tena miaiky anareo reny zay efa ianareo reny ninninona miseho dia mijoro foana dadara ndraindray mikolepalepaka raha ny tena marina fa neny io tsy mety mikolepaka mihitsy fa dia tsy maintsy mijoro nenina dia ndraindray raha mety lasaka ihany izy dia toanantsika foana ny fitiavako aneny
ataovy kalaindray eny aloha ataovy kalaindray eny hoela velona eny a fety fifaliana androany fa tsy hoe fety dranomaso akory e anao fisaorana ihany zay na izany tsy zany anay TGC manokana tena misaotra manokana ny fiangonana ny mpitandrina sy ny fiangonana ny torao-piangonana rehetra eto amin'ny FPMA Aix-Marsera sitraka reo nao mahitiaka mafy ho an'izany fiangonana zany mpitandrina fiangonana rehetra anisan'ny antony natonganay teto amin'any koa dia efa ny fampizarana maly fa fijoroana vavolombelona moa zany ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra le izy tsara amintsika Andriamanitra tsara aminay TGC Andriamanitra zay raha avany a Madagasikara na dia mitety faritra ty Europa manao fitorinana filazantsara dia nandeha tany mitety zay zany efa trany Allemagne tateto Frantsa trany a Belzika dia tonga tany Italia zay alohana tongavana teto dia zay efa mba nanao tournée taty Europa zany efa nanomboka hatramin'ny 2006 zay efa nandeha taty zany hoe mety efa indimy angambo zay nanao tournée taty Europa fa tamin'ny fotoana nandehananay tany Italia dia tamin'ny tany Rome ao Rome le tany Italia nandehanana dia fijoroana vavolombelona ny lazanay an'izany ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra dia hoe tany Italia zay dia nisy namaky ny fiaranay nisy namaky ny fiara andro alakamisy andro atoandro amin'ny 10 mazava be aty aminareo amin'ny 10 zany dia nisy namaky ny fiara very tao ny iPad Pro misy anaky 10 ordinateur professionnel vola ny ankizy passeport rehetrarehetra very tao ny alakamisy zay natao ny fikarohana dia tratra ihany ny nanatona ny polisy dia zahodikotin'ny polisy dia tratra ihany ny iPad anaky 3 sy le ordinateur ray fa ny hafa rehetra moa zany dia nafoy passeport ny vola rehetra nafoy dia tonga indray ny zoma dia nisy olona tompo tanàna nanoro toerana anay satria nandeha nitsidika ny Vatican izahay dia nisy olona tompo tanàna
tondranay nanoranay ny toerana hoe eto azo janonana fa en sécurité eto dia nanjanona teo indray ny fiara dia lasa zay nandeha nitsidika ny Vatican niverina teo zay vaky indray ny fiara faharoa. Ny fiara faharoa dia nivakiny mihitsy ny fitaratra moa zany dia nisokafany satria tsy zavatra hita eo anaty fiara eo fa nivakiny ihany zany tao amin'ny malina satria zay andeha anao ataoko hoe andeha anao ny mission anay eny amin'ny Colisée dia nentina ny saxa nentina ny trompette very tao daholo ny saxa ny trompette potika ny fiara. Tena tenenay anareo hoe andranomaso zay le voalohany le andro voalohany zay tsy nitomany zay fa nalahelo mafy fa le andro faharoa tena andranomaso zay nangatakatana tena tamin'i Jesosy hoe zay na dia ao anatin'izany mamay be zany ary na dia ao anatin'izany marary be zany ary zay fikitra aminao foana zay matoky anao foana ary ny mission nanirahanao anay tsy hoe ao anatin'ny mora ihany zay no anao an'izany fa nao anatin'ny sarotra toan'izao ary dia hotohizanay ny mission anay ary ho ataonay ampitiavana fa indrindra ataonay amin'ny fanekena ny sitraponao dia andranomaso be zay teo fa lasa zay tohizanay ny fiderana dia atao anaty fifaliana zay ny teran'Andriamanitra dia tenenay hoe na dia ao anatin'izany satria raha tenenay aminareo ho anay malagasy avy any Madagasikara le izy tsy anareo malagasy aty Europe 5500 € eo zany vola be zany tsy tokony tsy foroana ho anay zany ny valeuran'ny zavatra very tsy ao anatin'izany ny vola fa ny valeuran'ny zavatra very dia rehefa nataonay ny fiderana tany Colisée feny fifaliana zay raha lainao sary ngambo zay dia ohatry ny adala ngambo reto olona reto fa izay indrindra le izy ohatry ny adala ny fijery atsika ohatry ny adala ny fijerena ny Jopa tamin'izy hoe fa naringa ny devoly ny fananany rehetra izy marary na ny olona akaiky azy rehefa nivadiny efa niteny hoe tsy ianao io fa tsy izy eo Andriamanitra ao io fa Jopa mbola niteny hoe isaorana ny Andriamanitra dia misaotra an'Andriamanitra ny TGC ny amin'izany zavatra rehetra zany ijoroana vavolombelona ho antsika izy ampahirezana antsika tsy amin'ny mora ihany na rahantsika an'Andriamanitra fa mety ho amin'ny mafy dia mampaheriny reny rehetra satria nareo reny ny tena zany tena misedra zany foana hoe mafy ny entina indraindray fa mijoro no ny fitiavantsika ary indrindra no ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika dia ahafahantsika mitiny vady amazanatsika mitiny fianakaviantsika ary mijoro eo amin'ny fiarahamonina misy atsika dia tena isaorana ny birao-piangonana ny mpitandrina miaraka ny birao-piangonana nanome alalana anay ho an'izay terem-panahy dia afaka misy urina zay eo raha tsy diso etsy ariana etsy misy urina apetraka eo raha misy terem-panahy tsika mba anamby anohana amin'ny TGC ny amin'ny zavatra tsapananoana fa tsy hoe terena zay tsy hoe avy angataka akory fa mizaran'le izy dia zay terem-panahy anamby dia ampitiavana dia misy eo ariana eo t-shirt album dia casquette afaka raisitsika ihany koa mba ho fanohanana ny asan'ny tompo zay ataon'ny TGC dia misaotra tompoko ny amin'ny fitiavanareo tena zay natsapa nisy reny be da be tena natsiaro nanana reny be dia be mihitsy zay tato amin'ity fiangonana ity misaotra tompoko tiaka manko an'ny reny rehetra dia andao tsika anao vavaka ho an'ny eny ty raray ty mba hifalitsika andihindizatsika mihitsy raha mety ara vavaka ho an'ny eny tao azy Eu anila na
miaramila saluado salubidie tadira si uma video zao seo vavaka ho anneny rehetra zay a eto amin'ity toeran'ity ny fitiavanao ka nenika ny fiainan'izy ireny oka anao fanamasina anomeny fiadanana ny fonony reny rehetra amin'izao fotoana zao dia ny fiadananao a ho any am-poniny reny tsirairay avy ary ho zarainy zany fiadananao zany a ho amin'ny tokatrano ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiarahamonina ka ny fananana nyreny Andriamanitra dia hitondra fiadanana eo amin'ny toerana sy ny tanàna misy anay dia tonononay manokana aminao nyreny eto amin'ity fiangonana ity ny fahasoavanao Jesosy ny fitiavanao Andriamanitra ray hirotsaka betsaka amin'izy ireo ny tananao mahery ny azona azy ireo meo fahasalamana meo fifaliana meo hery entina miarika ny fiainana dia atao mahita fity kosa Andriamanitra manodidina azy rehetra na amin'ny zanaka amin'ny vady amin'ny mpiara-miasa amin'ny mpiara-monina amin'ny mpiara-mivavaka dia ho feno fifaliana foana ny fiainany renireny rehetra ndry tianao ny reny rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen raha sitrakareo dia hitsangantsika anao nytira faran'ity dia manao kalaneny sady miara-mihira ao tangorongorona mihitsy tangorongorona mihitsy raha tsika mihiry tira faran'ity Sana
ain'andriamanitra marana ny fotoantsika tehaka mafy be ihany amin'izay fotoana rehetrarehetra zay miarahantsika teo saiko misy voatokana manao vavaka fisaorana sy fangatahana zay efa vita izy teo tsy tsarokosoy tsy vita afaka apetraka tsika zany a bravo c'est super. Isika vehivavy dia tsy dia toy ny voninkazo kotsan'andro. Isika vehivavy dia toy ny voninkazo kotsan'andro ka mihiratra ao anatin'ny safotra amin'ny toy ny lay tsy tahodrafitra ka misandratra ao anatiny hazavana. Miala tsiny fa ohatrany miakana be fa tena fiaino be foko tamin'ny témoignage sy ny zavatra teo aoko sika hivavaka. Hainay izay ny an-danitra ao hainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotra anao noho ny fitiavana sy ny famondrapo natolotra ao mandrakariva ho anay satria lehibe mihoatra ny zavatra rehetra ny lanitra koa ianao ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao sady mbola nomenao izao fotoana fankalazana ny fetiny reny eran-tany izao sy ny fitondrana ambavaka ny SVK eto amin'ny tafo ex-Marseille. Ianao tompo no anome hery sy tanjaka ao amin'izy ireo ny amin'ny andraikitra sy adidy maro samihafa ka ho tena vehivavy kristianina mikolokolo ny tontolony sy ny ankohorany ary manome fifaliana ho anao tompo. Misaotra anao koa noho ny teny sy ny fampianarana nozaraina ho anay tamin'ny alalan'ny mpanomponao ka ny teny voahayany dia hiasa mahery ato anatinay. Mangataka aminao izahay jereo araky ny haben'ny indrafonao sy ny fitantananao rehetra ao anatin'ny fahasahiranana maro samihafa tsy tenenina tsony izay zavatra rehetra mety iseho satria na dia mbola tsy miseho dia fa hitanao taratra sahady fa ianao rehetra Jesosy no mpamonjy sy manasitrana ny aretina rehetra ao ireo any amin'ny hopitaly ao ireo any an-tokantrano fa tsy misy afa-tsy ny fahasoavanao re ihany no ampianampy an'izy ireny tsirairay avy araky ny teninao hoe ampoanao ny fahasoavako ary ny hery dia tamperahana amin'ny fahalemena. Ampitombo ny finoanay anao ka hitoky sy hifikitra izahay toloha fanahy sy zoto izahay ahatsaranay miaraka amin'ny tantananao sy ny sitraponao. Mivavaka koa izahay ho an'ireo izay manam-pahoriana araka ny fanahin'ny masin'ny fampiononana ampaheriny sy amiany ny banga ao amin'ny fianakaviana. Mivavaka koa izahay ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany ny komity sy ny sampana rehetra ary ny vahoakan'Andriamanitra mba hanana ny fahazavan-tsaina, faherezana ary fahafahana sy fahatahoana anao tompo ho fampandrosoana ny fiangonanao. Entinay eto anatrehanao koa ny firenenay Madagasikara sy ny firenena izay mampiatrano anay ity. Mba hitahianao ireo mpitondra ao aminy hiverina aminao sy hitarika ny firenena ampahendrena ny fahatahoana anao koa.
mangataka ny fitahiana sy ny famindrapo avy aminao izahay ary mba hitodika sy hitady ny tavanao satria hoy ianao han'ny oloko izay ny antsoina amin'ny anahako no avy anetry teny ary hivavaka sy hitady ny tavako ary ianao sy hamonjy ny hatsafanahy dia miaino eny an-danitra aho ka mamela ny elony sy ny taniny. Izany no hetahetaponay hitompan'Andriamanitra io ary hisoanay ianao maheha-po sy hatsaina ka dia zao vavaka izao dia mbola ampiahanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe ahanay eo sy ny danitra mba masina ny lena tonga neny fanjakanao ataonay sy Sotran'Andriamanitra fatateraka somatsara ny fampivavahana androany. Mialohan'ny andrenisantsika ny afatra sy ny sodrano dia ataontsika eo mpitsanganana ny hira voalahatra. Afatra sy ny tsodrano dia manamafy an'ilay antso izay natao teo zany misy heurina iriariana ireo aseho anareo eo dia misy koa fahafahana satria mety maro amintsika ny tsoniomana manao alizy amin'ny carte bancaire efa parametrena izy tsy mifangaro amin'ny compte ny fiangonana aza manana reo tout est fait dans l'ordre ici dia manao an'izany araka ny soratra masina hoe raha azo ny tananao atao dia aza fihezina raha zay ny ao amin'ny fotsika ao ka tokony hanampy an'ireo raha lasy anabavy sy nydona-pahoriana ireo tsika fahoriana zany tsy hoe maty ihany ny fahoriana fa very zavatra sy nydonany-javatra mahoratra zany manahirana dia iarahantsika mizaka izany satria mety anjaray mora zaka hoe ny fahendrena malagasy ary ny tompo aza dia nampianatra antsika amin'ny soratra masina hoe miaraha ory amin'izay ory zay zany reriarinrery zareo dia manao an'izay ankalalahana tsy antery nanaovantsika ohatra ny zavatra rehetra zay ataontsika eto amin'ity fiangonana ity ihany manarak'izay nanahoana le anabavintsika somary mitomany teo tsy manina le izy sava ao matsy le fiotanam-po le émotion dia mafana ihany le izy tsika mba le teny tatika azy alohan'ny
misy fiaramaneneno angamba nyzany klaxon Kelikely, somary maika, BMW fotsifotsy, DB 121 HR raha atao amintsika. Sotra tompoko. BMW fotsifotsiny zany zay mba rehefa tsy atao amintsika izy dia teneny ihany raha hoe tsy atao aminay izy satria izy ok ohatrany tsy haiko ny tsy hanao tononkalo kely andrasamy a foy dia foy le izy mbola sambatra ny lohateny raha toy ianao ka mbola misy dada antsoina vetiny ray atsorina azy raha toy ianao ka mbola misy dada antsoina kanefa tsy jerena na miteny aza tsy enoina tsaroa findray andro hitsahatra ny fony anenina ianao fa izy tsy miteny intsony raha toy ianao ka mbola afaka miantsoantsoneny aza manampitsofina fa enoy izy rehefa miteny sambatra aza ianao mbola afaka miangoty alay fisary an-tsainany ny fiainany kamboty raha sady velondray no mbola velondreny dia sambatra indrindra tsarovombenombeny misy olona anoany mitsiriritra anao mangina satria tsisy eo intsony dada sy nenitiny. J'essaie de traduire de manière dynamique pour nos jeunes. Moi, je tiens à ce que nos jeunes comprennent ce que nous vivons ici. Encore heureux si tu as encore un papa que tu peux appeler, même s'il ne te regarde pas ou ne t'écoute pas quand tu parles. Souviens-toi qu'un jour sa voix se taira et tu regretteras qu'il ne parlera plus. Si tu peux encore appeler ta maman, ne ferme pas tes oreilles quand tu l'entends parler. Sois heureux tant que tu peux encore l'étreindre. Imagine un instant la vie d'un orphelin. Si tu as encore ton père et ta mère vivants, alors tu es encore plus heureux. Souviens-toi en toujours, il y a des personnes quelque part qui t'envient en silence, car elles n'ont plus leur papa ni leur maman bien-aimée. Rasami, fitamropolo volana febroary, raiky roa arivo, raiky roapolo ray ampy. Ray zao no afatra avy amin'ny tompo ary raha Andriamanitra no momba atsika, iza no ahatotra atsika. Le Andriamanitra zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'izany avokoa ve ny zavatra rehetra hoy ny tompo. Si Dieu est pour nous, s'il est avec nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous fera-t-il pas totalement grâce avec son fils? Ary Andriamanitra ny fanantenana ny amelo anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance, afin que vous puissiez grandir en maturité par la puissance de l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Amen. Mandiana fiadanana ka manompo ny tompo.
hafa amin'ny fiangonana. Bonne semaine.